ahoana marina ratsy indrindra aty Afrika i Madagasikara ankehitriny. Veratra any amin'ny 4,730 miliara ariary isan-taona i Madagasikara noho ny tsy fanjarian-tsakafo ary mipetraka ho firenena fahafolo maneran-tany isan'ny tena niara ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka araka ny notanteriny fampahalalam-baovao iray. Isan'ny mampihisatra ny fampandrosoana io satria ny olona sy ny vahoaka anono dia tena tsy afaka mamokatra, tsy afaka mihitsy i Madagasikara aty amintsika avokoa ny faratsiana rehetra ankehitriny. Firenena fahadimy amin'ny manitra indrindra maneran-tany, firenena voalohany maloto indrindra aty Afrika. Izao indray firenena fahafolo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tena sangany aty Afrika amin'ny faratsiana rehetra i Madagasikara ary firenena mihemotra indrindra taty Afrika tao anatiny 80 taona nazahoana ny fahaleovantena. Raha ny antontanisa azo dia manodidina ny 70 eo no tany voakasika ny tsy fanjarian-tsakafo. Nisy fiatsarana nefa io tao anatiny 20 taona farany satria niainga tany amin'ny 450 faingo 400 ny taona 2019 ary 930 faingo 900 ny taona 124. Voasokajy ho tena ambony be anefa io raha ny fanamariana nataon'ny UNICEF na ny sampandrarany firenena mikambana amin'sahana ny zaza sy ny reny. Ny antontanisany UNICEF Madagasikara tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nilaza fa mahatratra 4,704 hetsy olona no ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Araka ny fanadiadina tafiditra amin'ny fanatsokajiana mikasika ny antoka momba ny fanjarian-tsakafo. Aina ho voamaika iomby io noho ny fandalovan'ny rivodoza Fredy. Araka ny vinavina ankizy hatrany amin'ny 5,100 sy 1 hetsy anoandry any amin'io faritra io no mila fikarakarana manokana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Noho ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara mahatratra 7,300 amin'ny vehivavy 5 ka hatramin'ny 7,70 taona no tratry ny anémie na ny tsy fahatomombanana ara-pahasalamana ary 7,100 amin'ny zaza voateraka no tsy ampilanja. Mahatratra 4,500 amin'ny arikarena fahobe na ny PIB kosa. Ilay 4,703 miliara very noho ny fisininy sy ny fiantraikany. Raha ny antontanisany PAM nandritra ny fampafantarana na ny symposium mikasika ny fanjarian-tsakafo ny zoma fa 17 ny volana Martsa lasa teo. Tahaka ny mahazatra ny mpitondra eto amintsika dia fampanantenana hatrany no vahaolana amin'ireo olana maro rafy hatrehan'ny firenena ileo. Nilaza indray fa isy ny politika nasionaly vaovao iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay everina ho tanteraina ny 2022 ka hatramin'ny 2022 ary voalaza fa mametraka ny drafitra maro lafy momba ny tsy fanjarian-tsakafo ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022. Io ilay fampanantenana tahaka ilay nilazana fa ao anatin'ny 3 andro no ampidinana ny vidim-piainana. Ny lavanila atao avy 3 eny ny vidiny. Tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny RN13 ny tany atsimo izay nilazaina fa anaovana foto-drafitra sagoavana mba iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo io. Aiza izany ankehitriny? Raha tsaroantsika aza dia nilaza mihitsy io filoham-pirenena io nandritra ny kabary 3 taona lasa izay fa la malnutrition est une droit fondamental. Dia ho gaga ve isika raha izao no mitranga eto amin'ny firenena? Hatramina coton de Tuléar no lazaina fa ho ambolen'ny mponina any atsimo. Mba fantany ve hoe inona io coton de Tuléar io? Tena tsy fanjarian-tsakafo ve no mahery vaika sy tsy mety resy samy finiavana politika no tsy ampy? Ny hita dia atao lalaovina mihitsy hitadiavana famatsim-bola. Mbola midadasika i Madagasikara ary azo amokarana avokoa ny faritra rehetra. Tantsamy 20 hatramin'ny 9,100 mponina. Tena mifandraika amin'izany ve ny politika entantanana ny firenena? Tena mipaka any ve ny fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny vola? Omendaza ve ny politika mpamokarana sa ny rendrarendra sy ny mamirapiratra no mamaika sy amafazana ny volam-bahoaka? Azadino fa 5 Janoary 2024 tany Dakar Sénégal tao amin'ny Centre International de Conférence Abdou Diouf nanaovana ny fiainana antampony momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena taty Afrika
andehan'ny faharoa fiaonana an-tampony ny araha ny vondrona afrikana sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny ebady izay nomena ny loha hevitra hoe nourrir l'Afrique souveraineté alimentaire et résilience. Tamin'io dia nilaza i Rajoelina nanoloana ireo filoham-panjakana sy ny gouvernemanta afrikana misy 3 sy ireo mpanatrika fa hoe miantso ny firenena afrikana rehetra mba hiara-iasa hiadina amin'ny anoanana satria mampiorokoditra ny tarehimarika ankehitriny. Olona manodidina ny 5,400 isan'andro no maty ny anoanana maneran-tany hoy izy. Nambarany ihany keo fa manana fitaovam-piadiana tena matanjaka noho ny bomby Afrika. Ny tanitsika, ny tanora, fa indrindra ny mpamboly izay tokony ampiana mba ahafahantsika manova ny tantaran'ny Afrika hoy izy. Nambarany fa tokony afaka mahavita tena ara-tsakafo ny isam-pianakaviana. Ny vahaolana dia ny fampitomboana ny vokatry ny tantsaha tsirairay amin'ny alalan'ny tandy, masimboly, zezika, ny tantsaha ka anompanana vola betsaka. Ny tena loza dia sainy nilaza fa efa miompana amin'izany tanteraka i Madagasikara. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa filoham-pirenena malagasy ve i Rajoelina io sa filoham-pirenena niza loatra? Tao mifanipaka amin'ny zava-misy no lazainy sa efa zary fomba sy fahazarana ny mandainga ka tsy mety raha tsy manome lainga sy manisy izany foana isaky ny kabary na tsy eto aza fa hatrany ivelany. Raha ny kabary aloha dia tena mipetrapetraka tahaka ny hoe tompon-daka ny fahaiza mitantana isika, tsy misy kere, tsy misy tsy fanjari-tsakafo, tsy misy fivarotan-janaka mitranga anekongo noho ny tsy fahananana, tsy miampanga ny fitondrana amin'ny tsy fahafehezana sy ny fitaranany kere, ny deputé, nandrindra ny fitsipaham-pitokisana ka nahatonga iresolom-bavam-bahoaka mpanohana azy sy na nympandany azy ivadika oloko politika avokoa amin'izao akaiky fifidianana izao. Ambeten'ireo mantsy ankehitriny no hoe voafitaky ny mpitondra fa mizaka ny mafy ny vahoaka ankehitriny. Toa hafa ny zava-misy eto ary hafa no tanteryn'ilay filoham-pirenena any ivelany. Iza no rehareha tamin'ny fanafarana PPN 20 sambo ary nilaza fa 2 taona vao miakatra ny vary ka tsy afaka hiandry an'izany. Iza no niteny fa mampidibola kokoa noho ny vary, ny Artemisia? Ny resaka lahara-pahamehana moa mba tena misy iviny ve ny vola atotona amin'ny fambolena raha mita amin'ny kanja manara-penitra sy ny maro hafa? Ny volana Jona 2024 no fokonan-doham-pirenena momba ny fambolena nolazaina fa efa vona ny 4 miliara ariary anoanana ny tantsaha. Midika inona izany? Raha nita amin'ny kanja 7,70 tapitrisa dolara izay mahazo traktera 905,000 isa raha 50 tapitrisa ariary ny iray. Manao ahoana ny teti-bola ho an'ny fambolena sy ny fiompiana mita amin'ny 1,50 tapitrisa dolara trosaina anaovana teleferika. Rary ny ravery antrany amin'ny 4,valopolo sy 303 miliara isan-taona i Madagasikara noho ny tsy fanjari-tsakafo ary mipetraka ao firenena fahafolo maneran-tany isan'ny tena iarany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka satria tsy mahafantatra ny tena fitondrana firenena ny olona mitondra eto ary fitondrana miaina amin'ny lainga mandavan-taona fa ahoana mariny. Ahoana mariny